antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina. Grande délivrance, grande délivrance. Fanafana lehibe sy goavana. Utoto saina mandritra ny ray volana. Eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell. Ady arapana anapotena reo heriny maizina, reo herina mpamosavy, reo herina ozy, reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao, ny tokantranonao, ny fahasalamanao. Tena mbola miasa Jesosy, tena mbola velona Jesosy. Ye, ianao varina manenjika io. Olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy. Ianao varina manaratsy io. Mpino maro manangana fiainana matanjaka. Mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia. Ianao mangatakandro lava io. Izay ato efa tahina amin'ny zavatra rehetra. Faly, miadana. Samake, samake. Tadidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo ny volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell. Grande délivrance, fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala. Vahaony oloko, vahaony. Ya de miarabatsika menakavy eto tapitanana ny fianaratsosy ny manodidina indray ny tenako ny pasteur Hertina Randriary Malala. Araky nefa programme efa fatatsika dia hoeto ny tenako mandritry ny iray volana tsy akato. Zany hoe ny tena programme aketo dia nahazo mission avy amin'ny tompo mba hitondra mambavaka anao, hitondra mambavaka anao tsindriko tsara ka hanafaka anao amin'ireo fatotra sy geja mahazo anao. Misy fotoana mandalo eto fianaratsoa ihany fa eo amin'ny ray andro ny 2 andro mandalo eto dia miverina any Antananarivo. Fa tamin'ity indray mandeha ty dia namanga mihitsy ny tompo fa mandritsy ny ray volana no mba hijanonako eto mba hivavaka ho anareo, hanafaka anareo izay voafatotra sy voageja. Efa mbarako ombenombeny fa misy zavara zay tsy haitsika neny mamahazy. Voaingana teo zao nisy mpivady zay mpanompon'Andriamanitra moa izy ireo fa mazava ho azy. Ilazako aminao hoe io herin'Andriamanitra io tena miasa io. Tena miasa io herin'Andriamanitra io. Dia niantso izy mivady reo hoe pasteur le zaza mananjanaka kely eo amin'ny 3 volana io efa bolana io izy mivady reo. Mipetraka ao Moramanga. Dia tsy niaina tampoka le zaza. Le zaza zany tsy mahazo aina zany hoe lasa miaina mivava le zaza. Miaina mivava dia tsy mety minono, tsy mety ampidirana rano, fa miaina mivava dia tsy afaka mitomany dia mikonainaina eo. Dia koropaka izy mivady tsy hitany mihitsy atao ahoana ty zaza ty atao ahoana. Ilazako anareo fa zay zavatra tsy hain'ny olombelona dia hain'Andriamanitra. Dia zareo moa any Moramanga zaho Antananarivo dia niantso a telefôna zareo. Marary pasteur le zaza ato. La tsy afaka miaina fa miaina mivava. Tsy afaka mitomany dia maso ny vandravandra be. Dia tsy afaka minono. Dia niteneniko taminy le zaza amin'io mitely volana efa bolana eo angamba eo. Ametro tanana ho le zaza eo amin'ny fony. Dia apetrao eo amin'ny sofon'le zazakely ny telefônina. Zazakely moa ve ai telefônina, zazakely telo volana nefa bolana. Fa zay ny namanginy tompo a. Dia délivreo dia kasio amin'ny fony eo dia kasihany izy mivady ny délivré ny fony dia nalefa ny telefônina. Izy mivady moa efa pino efa mpanompon'Andriamanitra. Dia efa vavahany teo izazy io zany nandritsy ny efa ora maromaro fa tena tsy miverina mihitsy ny ainy. Fa 2 minitra raha ela indrindra, raha ela indrindra 2 minitra nanomboka ny tomany le zaza. Iainiko anaty telefôna fa manomboka mikikiky amin'ny tomany dia manomboka velona. Zahay pasteur izy fa nanomboka nakombo ny vavany dia miaina amin'ny orona izy dia efa manomboka amin'ny nono. Eo dia sitrana.
tena misy ny herin'Andriamanitra ary misy koa nefa ny herin'ny devoly satria raha plan devoly tamin'izy mivady reo dia hovonona mihitsy le zaza atao mihitsy zay afateny io zaza io amin'ny fotoana io fa fantatro ihany koa izy hoe zavatra avy eo am-pony le zaza le izy le fony le zaza mihitsy dia daviny devoly gejainy le fony le zaza dia daviny devoly gejainy ary namangin'ny tompo ao hoe délivreo ny fony io zaza io dia nametrahana izy mivady tanana dia ny telefônina mandehana fa tonga dia teny eo dia sitrana ka ny devoly misy ny herimaizina misy imbe dia betsika no mahita zava-rotra zany tadidiko tsara vehivavy anankiray voatsela izy ty voatsy ampitapabolana teo tena tsy haiko mihitsy pasteur ao izy le anabavy zay mahazo ahy misy moa zany le atao hoe fanapampandrava fanapanapotika tena hoe fanatena manimba fiainan'ireny mihitsy fanapampandrava mihitsy ary ity vehivavy ity tena tratran'ity fanavana ty izy mivady moa ny saraka mihitsy tsy haiko na le fananakalan'orona inona fa zay rehetrarehetra ataony potika eritrereto hoe nanamboatra toeram-pivarotana anankiray izy i toeram-pivarotana io tena tsara ary raha novana gargote na fisakafoanan'ireny tena tsara fa io tompoko tena bloqué io bloqué ny devoly io tsena io dia bloqué dia zay rehetrarehetra varotra ataony nasa ataony tena potehany devoly daholo potehany satana daholo ary misy devoly velona mihitsy miditra ao an-tranony za pasteur ozy izy misy fotoana marary andovo be foana rehefa miditra ny trano raha vao mivoaka ny trano anefa ozy izy dia tsy maninona asiany devoly cancer hitanao io tongotra io zareo olona madio tsara olona mpanan-karena be fa misy fiery mipotra ho azy eny amin'ny tongotra eny amin'ny ranjo eny amin'ny fie ary tonga dia fiery mamoaka ny nana be ohatra na vai misy nana be misy cancer zany ivavahana foana moa dia sitrana ninona zany atakin'le devoly dia vavaka nataon'le anabavy dia afaka izy fa farany teo ny tena nampitola gaga mihitsy tamin'ny tapabolana vidy tomobile vaovao izy tomobile tsy hoe vaovao hoe anakory fa bonne occasion numéro vazaha tomobile io tomobile tsara tare fa tampotampoka eo ry havana laniny voalavo eritserita hoe le ao anatin'le capot misarony ny lakle any aminy ina ozy izy ianao le bocal be mafy zany bocal zany plastika mafy be kekeriny voalavo dia laniny voalavo bocal be fasina rano ao amin'le isuglace iny laniny le voalavo dia kekera voalavo dia ngaza ihany nisokafana indray maraina le tomobile misy manao maloton'olona mihitsy eo ambonin'le motera eo ambonin'le motera nefa ny capot misarona nelanelan'le motera sy le capot angamba ohatra zany nefa dia misy maloto tena misy asana devoly tompoko ary misy amintsika eto tapitanana fianaratroto tena potehany devoly ny arabola ny asa tsy mandeha amin'izay loany ny asa rehetrarehetra miezaka ianao fa tena enina hoe misy ozina misy herimaizina zay mahatonga anao tena fananakalan'oro tena fanandranary fanana vazimba fana tena hoe manapotika anao fotsiny zao tena tonga dia enina hoe mibloqué fotsiny dia izay zavatra to rehetrarehetra tsy mety zay zavatra to rehetrarehetra tsy mety dia zany ny anton'ity délivrance lehibe ho ataontsika ity eto tapitanana ny fianaratsoa zay ny atongavako eto anampitosika anao anoro anao ny lalana tokony izoranao ivavaka ao anao ary anao délivrance akoavana anampitetsika andreo herina famosaviana fananakalan'olo manapotika sy mampandray ireo fa afaka ianao raha lasina vavy afaka ianao tsotry ao Antananarivo misy vahoaka manaly ny amanetsiny vonjen'Andriamanitra ary manangana zavatra maro manangana trano fiara ninona mahazavatra be dia be manangana fiainana vaovao rehefa miala ny ozina ka zay ny atongavaka eto anampitosika anao ivavaka ao anao amin'ny alalany zavatra zay ataontsika eto fa tsy maintsy ho afaka ianao raha lasina mbavy sabotsy mandritry ny ray volana izy io mandritry ny ty volana oktobra ty
manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao fa avalon'ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny trano fivavahana Vahaoniloko Antarandolo, trano fivavahana Vahaoniloko Antarandolo ambadiky ny station Shell. Dontsika ny anaraka fijorona vavolombelona sy délivrance. Hoantsika eto tapitanana ny fianaratsoa ny mandidina. Grande délivrance, grande délivrance. Fanafana lehibe sy goavana. Utoto saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana Vahaoniloko Antarandolo ambadiky ny station Shell. Ady arapana anapotena reo heriny maizina, reo herina mpamosavy, reo herina ozina, reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao, ny tokantranonao, ny fahasalamanao. Tena mbola miasa Jesosy, tena mbola velona Jesosy. Ianao varina manenjika io, olona manetsy neniny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy. Ianao varina mana ratsy io, mpino maro manangana fiainana matanjaka, mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia. Ianao mangatakandro lava io, izay ato efa tahina amin'ny zavatra rehetra. Faly miadana samake Davidioar manomboka ny sabotsy fahavalon'ny volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana Vahaoniloko Antarandolo ambadiky ny station Shell. Grande délivrance, fanafana lehibe sy goavana, mitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala. Vahaoniloko, Vahaoniloko. E facile quando ci liberano ci sossi. Ngavaka voalohany tato tena bokany trosa zay, tena tao anatin'ny fantrana lalina ny taizan'le zanako zay tam'le teny Ambojatovo no nandehanako ny vavaka voalohany. De tam teny aloha de nisy an'le teny pasteur hoe zay voafatotry ny trosa sy ny hanina rehetrarehetra de teny tsy netsika de volo mihitsy ateny. De teny an'le vadiko hoe le olona teny menjeranjera daholo fa ohatra ny hafahafa le fivavahana any. De teny an'le zobavinay hoe mitongava ihany amin'ny heriny. De tonga tamin'ny heriny de zako moa nitaizan'le zanako. De niraisiny zay ranadahy zay le zanako de rehefa niraisiny tena nifantoko amin'izay zany ny vavaka. De rehefa nifantoko amin'izay de tonga de nietsika de volo tonga de crampé daholo ny tanako le fana blocage mihitsy arabola resaka korotana tokantrano satria zay mantsy zany mamanay sy dadanay saraka de ohatrany hoe misy ozona fisaraha-tokantrano daholo zany zay rehetrarehetra de misy fandopahana. De ino nandehananao voalohany vava? Ino nandehananao voalohany? Bokany tsosa, fantsana, korotana tokantrano. Hoy ny tenin'ny Petera sy Jona ndray andro hoe tsy manana vola fotsy volamena omenanao izay, fa zay anananay nomena ianao. Raha lasy anabavy zay anananay nomena ianao androany. Hidina aminao ne osotry ny fahendrena raha lasy anabavy. Hidina aminao ne osotry ny fahazavatsaina. Karakareny toroteny sy fampianarana sy vavaka natao androany reny. Tsy ho very mandeha mandrakizay ianao. Tsy ho tapidalaka le mandrakizay ianao. Fa voninahitra ho an Jesosy rery ihany raha vavisaina da amin'izao zay zao manao brika de ny olona le nitaona hoe ty ve ianao very madama le taloha reny de voninahitra ho an Jesosy rery ihany fa tena tahiny tompo zay amin'izao mbola tsy mivavaka tena tao anatin'ny fahantrana lalina tena lalina. Ny olona raha misakafo intelo isan'andro nena izara raha misy indray mandeha. Indray mandeha isan'andro misakafo? Tamin'ny mbola tsy mivavaka. Talohan'ny vavahana. Avy eo ndray mbola narary be. Narary vavony niditra hôpitaly sarotra be tamin'izany na mivola hitsaboana azy. De na zanarary zay nanapa-kevitra hoe hivavaka.
ile aretim-ba vony inona tonga anao ivavaka eny paster inona tonga anao nan'olo teny eny paster zay rehetra no teneninao tamin'ny reto vehivavy sy lehilahy reto nasarotra namora ny promesse ny teny fikasana nomena ho azy ianao no atateraka an'izany amin'ny fomba mahagaga raha marary ianao lazaiko izy fanambina ny fahasalamana sy fanasitranana lazaiko fa sitana ianao salama ianao salama ianao tsy miverina rehetina mandrak'izay sitrana ianao inona ny zavatra nitranga atao ambadika izay dia rehefa nivavaka dia tao anatin'ny telo volana tadidika tsara ny délivrena dia ny tenako moa izany taloha tao anatin'ny fanontotsampy telo volana ny délivrena izay a dia nahatsapa fanasitranana sy natehaka mafy zahay le aretim-ba voniny koake mikika anao iny tena sitrana dokotera io tamin'izany a paster tsotra izao ny abeako tadidika tsara fa 35 kilo tamin'izany 35 kilo zao a efa mbo misy 55 kilo paster asina tehaka mafy zahatra dia nanahoana ny fahantrana taorianan'izay tena nahantra zay atao mbo mahitsy no mipetraka isaky nivavaka dia indraindray mandeha tongotra dia tamin'izany a nangetaeta hoe raha izaho mba manana moto farafaratsiny dia isorako ny tompo tena nomeny tompo moto a paster nahazo moto nahazo moto azy zao paster alleluia dia fanampin'izany ihany koa efa nomeny jesosy trano zahay asina tehaka zahatra zay ane nitenenako anareo hoe tsara ianao mijory vavolombelona eto fa ho anareo le tsy manana trano ampifilafilain'ny olo reny le fijoroana vavolombelona to mamehery anao fa azo tsy hoely ianao Andriamanitra tsy miakatra tahaka nitahin'Andriamanitra andreto ralahy reto nitahiny tompo anao nahazo trano nahazo moto eny paster adino tanteraka izany fahatrany izany a ary ataoko hoe raha intelo ny tokony inambary za mahavita indimy inenina paster amin'izao paster nefa taloha indray mandeha aza tsy misy zao mahavita mihinana indimy inenina eny paster manana ambiampy manana ambiampy tehaka mafy raha lasaina bavy zay zany tany amin'ny 7 taona lasa nivavaka teto dia tamin'izay nanofa tranonay tamin'izay 200,000 francs petraka teny Anosy-be dia arakaraka le nrosonay nivavaka ohatrany hoe voameny amafy zany a fa rehefa ny amafiny a dia nitao apoky dia hoe oay zara moa fa aleo miroso mifikitra foana amin'Andriamanitra Jesosy io izao vavaka ataoko zao no anokatra ny lalana mihidy rehetrarehetra araky ny tenao teo misy fanambina ndreto vehivavy sy lehilahy rehetrarehetra eto efa ao anatinao ny fahendrena dia isy fanambinana hiaraka aminao mivoaka eto dia misy fianakaviana vadiko izay mipetraka any avelany dia ny zanany mipetraka tatya Madagasikara fa tsy lasa niaraka tamin'ny tany dia olona hafa mipetrahan'ilay zaza fa nikasihan'ny tompo izy a rehefa tonga teto Madagasikara izy dia nikasihan'ny tompo dia niantso anay izy nitedava ozy izy trano Mahamasina dia zaho ozy izy ny mandony efa trano fa apindrako mipetraka any aminareo ilay zanako dia teo aho zany dia nitady trano dia ohatrany tsy mahita dia izy mihitsy ny lasa nitady ilay trano dia natsony andra alakamisy izay ndao ozy izy fa misy trano tsara be ary ozy izy dia ao nareo mipetraka ny trano petranay teny Anosy-be a ambany-drihana dia sady tafiditra ny rano dia rehefa avy mivavaka zany zay dia mamoaka le rano rehefa tamin'izay tadidiko tsara fa avaratra ny andro dia mamoaka le rano avy mivavaka dia mamoaka le rano ao an-trano dia tsy monmonina fa misaotra ny tompo hoe tsy hoela zay Jesosy dia hiala ato ohatrany hoe mampahery tena zany dia tadidiko mihitsy ny tamin'izay zay hoe ty Jesosy nivalin'le rano navoaka tao an-trano zany ny trano nametrahany anay tamin'izay a tranona 2,250,000 avary amin'ny 200,000 avy any amin'ny 200,000 dia tonga dia 2,250,000 atsifitehaka zany raha lasaina bavy dia
tena efa lasa rehefa tateoriana zany dia efa lasa any aminazy le sasa fa hatramin'ny androany izy tsy mitsahatra mamatsy anay foana miatoka andrehetrarehetra tena voninahitra ho an'ny tompo karaha lasa anaba jerenareo le fiasan'ny tompo a hafa mihitsy ny fijoroana vavolombelona teo aloha fa mbola hafa koa zany reanareo zany Andriamanitra manokatra lalana dia voninahitra ho an'ny tompo dia rehefa afaka baka indray le zanako voalohany dia nijery filaire teny akatso izy dia informatika zany ny safidiny dia ohatrany tsisy première année teo fa any fianaratsony tsara dia mitedava ho a privé fa zaho aezaka fa tsy maintsy vitako dia rehefa nanao privé izy dia niantso indray izy nanontany ana le olona avy any ivelany io le mamatsy anay io ihany dia nanontany ana izy zany hoe ina ozy ny filaire ny tojo dia informatika ho a dia aiza izy mianatra dia ohatrinona ny écolage ny lafilafy le écolage fa ozy izy dia izy zany tsy niteny hoe zany andohana azy fa le vola falefa no anay isam-bolana nampitombony mavita ny écolage le zanako alleluia amizao hatramin'izao dia isam-bolana mandray maimay foana mandray tena voninahitra ho an'ny tompo tsy ohatrany hoe tsy haiko e zay zany le fiasan'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra zany avy amin'Andriamanitra le izy fa tsy misy resaka zavatra hafa fa tena avy amina ya ohatrohatr'izay reny zavatra hitantsika rehetra ireny tsy ndriko foana zany ny programme atsika fa mandritry ny volatana oktobra ity no anatanterantsika ny fotoana io sabotsy favalan'ny volana oktobra manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso izy io na inona zany endrika fanaratsy manapotika atsika na inona endrika ozona zay tena mitranga eo fiainanao mety karazana retina tsy ahitana fanafana karazana ao Antananarivo misy karazan'olona hoe 70 taona narary vavony vao nanomboka 14 taona 13 taona zany rangaha zany tompoko narary vavony nandritry ny 70 taona ngarangidina ano any amin'ny 50 taona 450 taona any izy fa 70 taona grave ngery avany zany hoe 70 taona ianao marary vavony fa le izy mahafinaritra ao anatin'ny vavaka herinandro délivrance ataon'ny olo io manjavona andoha ranona zany ingeo mahatonga an'ireny le hoe hitanao hoe rehefa mijery anao hoe mafiany collision ny vaon'ny olo collision de Madagascar kianjany bary Mahamasina tsotra le izy reny olo reny matsapa fanafany ekena fa mety hoe misy olona be da be tonga eto fianaratsy eto manadala atsika manadala fotsiny hoe mpanasitrana mpanafaka mpanao an'ity mpanao an'ry mpanao fagagana fa baiboly miteny hoe fataro amin'ny voany ny azo zany manko mahatonga atsika indraindray tsika kivy tsy hitako mihitsy zay marina amin'tika tonga eto daholo zao rehetrarehetra eo milaza mpanasitrana mpanafaka sy ny sisa fa andao mba handramana ny fivavahana amin'i Jesosy andao mba handramana le teny hitady an'Andriamanitra marina fa za mba mino ihany fa tsy adala kory reny olona be da be manatrika manaliny amanetsiny reny izay mandray zavatra ireny tsy olona rebirebeny reny fa natsapa zavatra fotoana azo n'Andriamanitra narenana ny fiainanao zao ry havana malala amin'ny zavatra tena tsy hitanao io tsony hoe aiza ny tany alle tapidalakale eo mihitsy Andriamanitra ny afaka miditra tsehatra ary zany no anasako atsika amin'ity sabotsy manomboka sabotsy avy izao moa zany izy io fa avaly amin'ny volana oktobra eto tapitanana fianaratso eto Antarandolo ambadiky ny station Shell eo amin'le trano fivavahana vaon'ny oloko talo fa zao izy ao ihany izy niverina ao ihany ao no anatanterantsika izay fotoana izay sabotsy isaky ny sabotsy izy io mandritry ny volana oktobra manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso raha ho avy ianao dia miteny ihany hoe tongava mialoha mampiseho fahavononana tompoko mampiseho fahavononana tena hoe ivavaka
mampiseho fahavonona no tena hoe tady an'Andriamanitra atao vita ny devoly fa mila famonjena ianao ary atao vita an'Andriamanitra koa fa mila famonjena ianao mila famonjena avy amin'Andriamanitra atao vita ny devoly fa leo azy ianao ary leo famosaviny ary atao vita an'Andriamanitra fa mitady azy ihany koa ianao ka ho tahin'ny tompony ianao mino fa ho afaka ianao ho voavonjy ianao ho sitrany ianao velo matompoko ny tenako pasteur Ertina Randriary Malala no hitondra ny toroteny sy ny fampianarana mandritry ny teray volana ity ho soava tsara daholo tsika ho tahin'Andriamanitra tompoko ho antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina grande délivrance fanafana lehibe sy goavana ho toto saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station Shell ady arapana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina ozina reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao ny tokantranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa Jesosy tena mbola velona Jesosy ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina mana ratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Tadidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo ny volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didy eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station Shell grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Ertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony E facile quando ci liberanci sossi